vavy ankafaliana indray ny arabako anao izy mbola manaraka ny Real TV Madagasikara amin'izao alina izao tonga soa ihany koa tanatin'ny fampahalalam-baovao ary asaiko mpanazany ianao anaraka izany hatramin'ny farany toy ny mahazatra aloha dia ny lohateny avy hatrany. Niena delestage hatrany amin'ny ora 4 ary mbola inenina nahitana fahatapahana ny poniny Toamasina nanomboka omaly alatsinainy raha toka nolazain'ny ministry ny angovo tamin'ny fidinana tany Toamasina ny herinandro lasa teo fa ifarana omaly alatsinainy ny fahatapahany herinaratra hoy ireo mponina any an-toerana. Nitohy hatramin'ny androany io fahatapahana io izay niantsony ny solombamboaka voafity tany Toamasina antso amin'ny ministry ny angovo hitondra fanazavana momba io fahatapahan-jiro any an-toerana io. Orinasany malagasy ny Jirama kararany raha mahalala momba ny orinasany vahoaka 30 tapitrisa ka io no antony nisian'ny fanadihadiana parlementaire tarihan'ny voamera ny fanadihadian'ny parlementaire hoy ny filohan'ny anteny mera-pirenena androany. Betsaka mantsy ny zavatra nafenina tao ary na ny tompona ndraiky sy ny Jirama azy milaza fa tsy afaka hamoaka ny fifanarahana eo an-tanany ka ireo no mila fantarina avokoa hoy ihany siteny Randriana Soloniay. Nizaka ny fiantraikan'ny darika bomba ny Rosia tany amin'ny faritry ny vondrona European'ny Madagasikara hoy ny ambasador'ny Frantsa miasa sy monina eto Madagasikara Arnaud Guiloin androany. Efa nizaka ny fiakaran'ny vidisoloka sy ny fiantraikan'ny ady any Moyen-Orient any koa i Madagasikara ka antony nivondronan'ny firenena afrikana nitaky ny ametrahana filaminana indrindra ty Afrika nandritra ny fivoriam-be Afrika Summit farany teo hoy ihany ny ambasador'ny Frantsa Arnaud Guiloin androany tao anatin'ny lahadeny nandritra ny fankalazana ny firenena frantsay. Raha ampitso amin'ny 12 ora sasany ny fotoana etsy amin'ny Avory auditorium eo Anosy ho an'ny fifanitsanana voalohany na ny stage 1 ho an'ny Our Generation 422 ifantenana ny solontenan'i Madagasikara. Azon-drehetra hatrehany io satria tena fampisehoana no ataon'izy 12 mianadahy eny an-toerana no sady 10,000 ariary monja ny vidim-pidirana. Anaraka ny meteo na ny vinavina ny mety ho toetry ny andro ho amin'ny rampitso alarobia kosa indray ary isika izao. Orange vous présente la météo. Miaraka amin'ny B500 faniraseraty tsy tapaka amin'ny namanao. Orange. Falina indray ary toko lasy toko vavy ny arabako anao any tokantrano any ianao izay manaraka ny fampahalalam-baovao amin'izao fotoana izao toy izao indray ary ny vinavina ny mety toetry ny andro amin'ny rampitso alarobia hoatomontsika izany ao amin'ny tapany maraina avy hatrany raha ny hitantsika amin'ny saritanin'ny Madagasikara izao aloha izany raha ho an'ny faritra afovoantany dia isan'ny zavona ho an'Antananarivo sy Fianarantsoa itotika kely ho an'Nosy be kosa indray sika no izantsika izany vinavina ny mety toetry ny andro amin'ny tontolo andro ny rampitso alarobia izany raha ho an'ny Nosy be dia isa rô zany ny orana tadry fondrahona raha ho anareo any amin'ny faritry Nosy be iny 13 hatramin'ny 13 degré Celsius ny maripana ho vinavina tsara araka izany any fiomanana ho amin'ny arorana sy ny akanjo mafana toy izantsika koa sary ny vinavina ny mety toetry ny andro raha ny tapany maraina ho an'ny rampitso alarobia hatrany raha ny tapany maraina dia ibalika aloha zany masoandro raha ho an'ny Mahajanga sy ho an'ny Toliara toy izany ihany koa no ho an'ny faritra atsinanan'ny Nosy ary fandimba raha ho anasy ny masoandro raha ho an'ny faritra avaratry ny Nosy raha izay ny vinavina ny mety toetry ny andro ny tapany maraina dia andeha kosa ho jerentsika ankehitriny ny mety ho fiovana izany ny tapany ariva indray amin'ny alalan'ny saritanin'i Madagasikara hatrany anefa no hijerentsika izany vinavina ny mety ho toetry ny andro ny tapany ariva izany raha ho an'Antananarivo sy ny Fianarantsoa aloha izany dia ifandimby raha ho anasy ny masoandro toy izany ihany koa ho an'ny faritra avaratry ny Nosy ny faritra atsinanan'ny Nosy ary ibalika hatrany masoandro nefa raha ho an'ny Mahajanga sy ho an'ny Toliara raha ny maripana vao vinavina kosa indray ary dia eto afovoantany ahitantsika ny maripana ambany indrindra ho an'Antananarivo 20 degré Celsius raha tokosaka 13 degré Celsius ny maripana ambony indrindra any Mahajanga toy izay ary makasika ny vinavina ny mety ho toetry ny andro ho an'ny rampitso alarobia misaotra anao nanaraka izany ary manasanao ny tenako anaraka hatrany farany ny fampahalalam-baovao manome fotoana andao aty ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko. La météo vous a été présentée par Orange. Miaraka amin'ny B500 faniraseraty tsy tapaka amin'ny namanao. Orange.
Ankasitrahantsika iaby nitondra izay tsara ho fantatra mahakasika ny vinavina ny mety ho toetra ny andro izay. Fa mialoha andidy antsika amin'ny antsipriam-baovao dia iverenantsika vetivety aloha ny lohateny misongadina. Manolotra ho anao ny Real News. Avec Kias. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journée. Ny tena café tsy mety lefy. Étoile Color Ita Diogo eo amin'ny Super J en face ny Mafteky na koa amin'ny bâtiment La Bouffe. Étoile Color loko mateza manamora ny fiainanao. Tady varavarana mafy tsara endrika ary maharitra ve ianao? Vidino ny Hueden, ny varavarana visy hazo Hueden dia matotra rano, tsy idiran'ny bibikely ary matotra masoandro. Misy modely maro mifanaraka amin'ny endriky ny tranonao. Kalitao, faharetana, atsarana. Andao en vacances, Scofield Travel, Picarakara Voyage Fantadaz, Antsuyarni, 038 05 509 32, na 02 03 377 30. Marina mofa ny patte courte primo dia misy amin'ny endriny spirali ary torti. Misy amin'ny lanjany 500 grammes sy 10 kilao ny patte courte primo. Primo, manger devient encore plus un plaisir. Pour nos travaux, comme les infrastructures ou les fondations, nous faisons confiance à Global Ciment. Global Ciment, un avenir bâti solidement. Isamarainy, io ny fotoana mamy indrindra ho anay. Tsironendrika ho zaraina amin'ny namana, miaraka amin'ny fondise. Lasa tantara mamy ny fotoana rehetra. Inona butentsika androany? Fondise, Partager une Touraine, c'est encore meilleur. Découvrez toute la gamme de gaufrettes Touraine. Touraine, à croquer, à savourer, à partager. Effraction, cambriolage, agression, protégez-vous. Confiez votre sécurité à un professionnel du métier. Des agents sélectionnés et bien formés vous seront confiés. Fortement équipés, ils seront prêts à intervenir à tout moment. Prime Defense Security, le meilleur allié pour votre sécurité. Alors, partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. Inscrivez-vous à l'UPRIM la plus proche de chez vous. L'inscription peut se faire également à distance. Contact 020 85 215 03 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Niaina délestage hatrany amin'ny ora efatra ary mbola inenina nahitana fahatapahana ny poniny toa masina nanomboka omaly alatsinainy raha toka nolazain'ny ministry ny angovo tamin'ny fidinana tany toa masina ny herinandro lasa teo fa ifarana omaly alatsinainy ny fahatapahany herinaratra ho ireo ponina any an-toerana. Nitohy hatramin'ny androany io fahatapahana io izay niantsony ny solombambaoka voafity tany toa masina antso amin'ny ministry ny angovo hitondra fanazavana momba io fahatapahan-jiro any an-toerana io. Orinasa ny malagasy ny Jirama kararany raha mahalala momba ny orinasa ny vahoaka 30 tapitrisa ka io no antony nisiany fanadihadiana parlementaire tarihan'ny voamerany fanadihadian'ny parlementaire hoy ny filohan'ny anteny mera-pirenena androany. Betsaka mantsy ny zavatra nafenina tao ary na ny tompona ndraiky sy ny Jirama azy milaza fa tsy afaka hamoaka ny fifanarahana eo an-tanany ka ireo no mila fantarina avokoa ho ihany siteny randriana soloniay. Nizaka ny fiatraikan'ny darika bomba ny Rosia tany amin'ny faritry ny vondrona European'ny Madagasikara hoy ny ambasadôrin'ny Frantsa miasa sy monina eto Madagasikara Arnaud Guiloin androany. Efa nizaka ny fiakaran'ny viditsolika sy ny fiatraikan'ny ady any Moyen-Orient any koa i Madagasikara ka antony vondronan'ny firenena Afrikana nitaky ny ametrahana filaminana indrindra ty Afrika nandritra ny fivoriam-be Afrika Summit farany teo hoy ihany ambasadôrin'ny Frantsa Arnaud Guiloin androany tao anatin'ny lahadeny nandritra ny fankalazana ny firenena frantsay. Raha mpitso amin'ny 12 ora sasany ny fotoana etsy amin'ny Avory auditorium eo Anosy ho an'ny fifanitsanana voalohany na ny stage 1 ho an'ny Our Generation 4 ifantenana ny solitenan'i Madagasikara. Azonrehetra atrehany io satria tena fampisehoana no ataon'izy 12 mianadahy eny an-toerana no sady 10,000 ariary monja ny vidim-pidirana. Vao avy an-toa masina vetrany ary misy antarantsika ny fampahalalam-baovao.
tapaka hatramin'ny inenina ny jiro tao Analaknina Toamasina omaly sy androany raha nolazain'ny mponina tany Antoerana. Maharitra hatramin'ny ora 4 io fahatapahana io raha ny fitarenana nataon'ireo mponina hatrany. Misy amin'ireo manao asa fiariana miankina amin'ny jirama no tsy maintsy mitady vahaolana mampiasa vondrona mpiarerinaratra andaniana 2 hetsy ariary isan'andro izay miteraka fatiantoka ho azy ireo hoy ireo mponina tany Antoerana tamin'ity androany ity. Lanto Malala sy Ondranirina, Real TV Toamasina. Nanomboka ho malalatsinainy andro nilazana fa tsy hisy delestage intsony ao Toamasina no niverina indray ny fahatapahan-jiro hoy ireo mponina tao Analaknina Toamasina. Efa tapaka hatrany amin'ny 5 ny jiro ho an'ny omaly ary efa indroany androany amin'ny 10 maraina raha ny fitantaran'ireo mponina. Tamin'ny omaly zao efa tsy voatanisa tena imbetsaka ny androany mbola nitoy ihany le izy tamin'ny maraina teo zao zay mbola tsy ary nanao ninina mihitsy fa vao aingakaingana teo izy vao miverina. Ny omaly intelo angamba nitapaka raha kely indrindra ary tena lava reny tokoa io. Amin'ny fotoana iresantsika zao indray ny androany efa fandroany zao fahatapahana izao ka tena mahatsiaro tena hoe sahirana sy mijaly izay miantehitra amin'ny jirama. Maharitra ora 3 hatramin'ny ora 9 io fahatapahana indray mandeha io ho ihany ireo mponina. Le amin'ny androany zao amin'ny adiny 4 teo omaly izy adiny 3 arivan'ny andro mihitsy ny ara-moa zany mbola palin'ny andro. Sisy nenina natao. Raha ny fitambaram-be ny lakosimba misy fahadisony teneniko fa teo amin'ny tapakanjo teo ngamba fitambaram-be amin'ny fahatapahana omaly zany hoe teo eo amin'ny 6 heures teo. Dia ny androany zao amin'ny resantsika zao efa 4 heures ngamba zay fitambaran'ny fahatapahana. Tamin'ny omaly manokana alongany tamin'ny etaty fa inenina tapaka le jiro. Ho an'ny andry misehatra amin'ny charcuterie tsy maintsy nitady vahaolana izy mba tsy hasimba ny entana raha nambarany. Mpampiasa vondrona mpiaretinaratra ity raim-pianakaviana ity ka mahalany hatrany amin'ny 2 hetsy ariary tao anatin'ny 12 ora raha ny nambarany. Ny groupinay raha mandeha 12 heures dia mandany 200,000 ariary 12 heures dia arakarak'izay zany anaovana le kajy. Ho an'ity raim-pianakaviana iray mpandoko fiara ity kosa simba ny loko ampiasainy vao tapaka ao anatin'ny ora 2 jiro amanetsy ny fatiantoka raha ny fitantarany. Le problème mipetraka aminazy par exemple zao tony matériel tony raha vao vita composition normale ka tapaka jiro dans 2 heures de temps na 3 heures de temps maximum efa maty zavatra io. Nefa zavatra io mitetim-bidy eo amina 10 alina sy 1 hetsy anankiray. Vao maty an'iny efa zay efa tsy raha ampiasainy amin'iny fa efatra maty vola. Client tsy te lalan'izay fa tsy maintsy zay ihany misubirany conséquence. Isan'ny matiantoka ihany koa ny mpanamboatra fanaka. Tsy mahavita fanaka aza izy ireo na iray aza ho an'ny omaly tokony mahavita manamboatra fanaka 3 isan'andro raha ny fitantaran'izy ireo. Raha zay zao anatin'ny ray andro manao finition na zavatra eto zay tokony mahavita meuble 3 fa omaly zao na ny anankiray raha tsisy vita. Vokatry zany zao mety nan client raha mety milefa lasa tsy mahatoky anay tsony zareo satria lasa tsy vita ara-potoana le zavatra le olona. Mifamaly amin'ny mpanjifa mihitsy moa ireo mpiasa mpanao asa tanana miankina amin'ny jiro ny jirama raha ny fanazavan'izy ireo. Tena ny olana matetika zany mifamaly amina client zay satria lasa tsy tonga amin'le fotoana tokony ilevana anazy le asa. En plus na client tokony ho avy aminay miemotra satria tapaka matetika ny le jiro. Arakaraka ny mahatapaka ny jiro ihany koa nefa no mampidangana ny facture ho ihany ireo mpanjifa ny jirama. Facture koa tena vao mieloza tsy arakaraka le fahatapahan'le jiro fa arakaraka hoe tsy mandeha le izy dia vao meny efa miakatra ihany le tarif. Tsy haiko hoe le tarif any ve no mitombo sa hoe le zavatra tsy haiko resaka teknika tsy haiko tsara. Raha ny fataonay zao isam-bolana zao eo amin'ny 80,000 ariary fa amin'izao izy efa 250,000 ariary. Miantso ny jerena akaiky ny vahaolana maharitra amin'ny delestage ao Toamasina moa ireo mponina ireo raha ny nambaran'izy ireo androany. Fa eo amin'izay vaovao avy any Toamasina izay hatrany tsy azo atao fialana tsiny ny olana teknika amin'ny fahatapahan-jiro ao Toamasina. Tompon'andraikitra tanteraka ny mpamokatra dia ny jirama sy ny Enlek hoy ny lehiben'ny fileovana ao Toamasina. Vahaolana maharitra matso no ilaina amin'ny famokarana jiro ao Toamasina io ho ihany izy ireo. Tsy hoe mirodorodo any Toamasina avokoa ny mpitondra ambony rehetra dia mivaha ny olana fa ny ampiso dia miverina indray ny fahatapahana ho ihany ny lehiben'ny fileovana ao Toamasina. Lanto Malala sy Ondranirina, Real TV Toamasina hatrany.
vondrona mpiarerinaratra vao nomeny ny fanjakana ny Enolec miisa roa no simba ka nahatonga ny delestage tao Tomasiny. Tokony tapitra omaly nefa ny delestage raha ny fampanantenana nataon'ny ministra ny angovo tany Antoerana. Marina mihitsy tokony androany mifarana ny delestage. Nisy olana tampoka izay tsy nampisina ny groupe ny Enolec anankiroa zany niala hatramiko maraina mbola fanaovana anazy moa zareo izao a izay nahatonga antsika nanao delestage satria tsy nazaka intsony ny production aty. Tokony mamokatra hatrany amin'ny 4 megawatt ireo vondrona mpiarerinaratra ireo. Akoatra ireo, mbola misy vondrona mpiarerinaratra lehibe mamokatra hatrany amin'ny 520 megawatt ihany koa andrasana hiasa any Antoerana raha ny fanazavan'ny Taleny Jirama ao Tomasiny. Tokony hoe izy zany ny prévision antsika zany hoe tokony hoe ao amin'ny 29 megawatt tsika manomboka androany. Fa ny olana zany misy ilay groupe iray faran'izay lehibe izay mitondra 4,5 megawatt izay lazaina hoe Vestor zany tsika miteny izao mbola tsy tavaverina ka tokony tavaverina hatramin'ny alavia. Dia misy koa ilay groupe anankiroa izay mitondra eo amin'ny 5 megawatt eo koa mbola tsy am-perinasa koa izy amin'izao hatramin'ny maraina moa izy ireo no miasa. Tsy azo ekena ny olana ara-teknika mahatonga ny fahatapahan-jiro ao Tomasina amin'izao hoy ny lehibe ny fileovan'ny Tomasina. Tompona andraikitra feno ho an'ny mpamokatra ny Enolec sy ny Jirama raha ny nambarany. Tsy azo atao fialantsiny na excuse mihitsy ny olana madinidinika lafin'ny teknika satria fampanantenana nataon'ny fifanovozana ny Repoblika ny tsisy ny delestage tsy ny Tomasina zany tsy izy ny tokony andraikitra amin'ny tsy ny fitohizan'ny delestage raha sanatrika misy zany fa voalohany indrindra aloha zany dia ny mpamokatra moa zany dia ny Enolec ny tena miantoka ny apahany betsaka. Faharoa Jirama zay efa iarahantsika mahita io reo groupe vaovao fa mandeha avokoa. Dikan'izany zany dia manentana ny Enolec ny tena fa mba tena andray ny andraikitra feno. Miantso ny Enolec araka izany ny lehibe ny fileovana ao Tomasina anao izay ampandeha ireo vondrona mpiarerinaratra simba ao atoerana ireo fa tsy azo ekena ny fahatapahan-jiro ao Tomasina. Eto ny tenako amin'ny maso tena mpanjakana dia miantso voalohany indrindra aloha ny Enolec andraiky ny feno amin'ny fanamboarana sy fikarakarana an'ireo groupe izay tsy mandeha ireo satria fantatsika tsara fa iakina ny aindeben'ny mponina eto Tomasina ny fampin'ny herinaratra vokarina. Tokony efa ampy anafanana ny delestage ao atoerana ny fitaovana efa nisy miampy ireo vao nomeny ny fitondram-panjakana araka ny fifampiresahana teo amin'ny rotonta ho ihany Andriamanatsoa Philibert Hervé. Le lavabe jusqu'à hatrany amin'ny tapaky ny volana août sy ny lavo zany mbola ely zany fa sy nisy an'izay ny kajikajy nataontsika tamin'ny alakamisy fa ny kajikajy nataontsika dia ireo zavatra efa misy eo reo miampy ny nampiny fitondram-panjakana dia tokony ho feno tanteraka ny filan'ny Tomasina. Dia mbola manatitra antitra an'izay zany hoe tsy azo ekena mihitsy ny hoe tavozavozany eo amin'ny famokarana herinaratra satria ekena ny andehiben'ny vahoaka efa Tomasina zany. Fa olana maritra ihany koa no ilaina ho ihany ity farany. Tsy hoe androany mirodorodo aty daholo ny tokony andraikitra rehetra dia fa ny olana dia rapitsy misy groupe maty indray fa tena zavatra maharitra no ilaina amin'ny famokarana jiro eto Tomasina. Tsy aivina moa fa ny zoma 10 Jolay 2024 lasa teo no nanolotra milina anampiana ireo fitaovan'ny Enolec tao Tomasina ny fitondram-panjakana. Fa mbola misy hatrany amin'ny 10 ny asa fanarenana ao Tomasina no mbola tsy vita ka isan'izany lafy ny herinaratra ho ny solombavamboaka ny Tomasina Roland Ratsiraka androany. Vatany voalasa mantsy ny filohan'ny fanavaozana nanao fidinana ifotony tany Antoerana ny farany herinandro lasa teo dia niverina indray ny fahatapahan-jiro tao Tomasina raha ny nambarany hatrany. Tokony hitondra fanazavana ho an'ny vahoaka Tomasina araka izany ny ministry ny angovo sy ny akoranafo mikasika io fahatapahan'io indray satria efa misy ireo vondrona mpiarerinaratra vaovao napetraka ao Tomasina entina hamahana io olana ny orinaratra io raha ny nambarany solombavambahoaka Roland Ratsiraka hatrany. Valisoa Andranirina sy Nehemia Rakoto Arso.
vao 4 andro monja no nanao fidinana fotony tao Tomasina ny filohan'ny fanavaozana sy ny Prime Ministre nijery ny fanarenana any Tomasina. Vantany voalasa nefa izy ireo ny farany herinandro lasa teo dia niverina indray ny fahatapanjiro tany an-toerana ho nisy olom-bavam-bahoaka voafito tao Tomasina Roland Ratsiraka. Tokony hitondra fanazavana mazava ho an'ny vahoaka ny Tomasina mantsy ny ministra ny angofo sy ny akoranafo mikasika ny olana eo amin'ny herinaratra ao Tomasina io ho ihany i Roland Ratsiraka. Nanao fanambarana moa ministra ny angovo sy akoranafo hoe manomboka amin'ny latsinainy tsisy tsony délestage tapitry ny délestage. Zay zavatra zay dia anisan'ny zako ny voy an'le izy satria to akaikiny mihitsy ako ary nanao kabary izy ary ny filohan'ny fanavaozana koa ny teny an'io. Ankehitriny nefa le délestage mitohy nomaly alina androany dia ataoko ngamba fa anjara ministra ny angovo sy akoranafo manao fanambarana ho an'ny vahoakan'ny Tomasina fa tsy rariny zany. Misy zavatra ny teneninao dia mivadika zavatra hafa le izy anjara manao an'izany. Adidy sy andraikitry ny ministra ny angovo noho izany ny mitondra fanazavana na aiza ny toerana misy azy ho ihany nisy olom-bavam-bahoaka ny Tomasina voalohany Roland Ratsiraka. Henoko moa izy hoe lasa nipita hono ka na nipita misy ny WhatsApp, misy ny Zoom, misy zay tianao fa tsy maintsy mila fanambarana mivahoaka ny Tamatavy tsy azo ekena hoe nanambara za anisan'ny voy an'izay hoe tapitra ny délestage manomboka amin'ny latsinainy ary koa amin'ny farany volana dia be loatra ny mégawatt mihoatra ny tadiavina. Zay zavatra zay tsy maintsy asiana fanazavana. Efa nisy volana mpiara-herinaratra tonga mantsy tao Tomasina kanefa mbola misy hatrany ny fahatapahan-jiro raha ny fanazavana hatrany. Tsy azo avela amin'izao ny vahoaka ny Tamatavy jaly loatra zay miresaka jiro. Efa misy groupe tonga branché sa tsy branché mila manome fanazavana. Ny olona mbola misy tsy tafaveriny amin'ny lohany mazava loatra satria le olona sahirana mbola misy eo amin'ny 10,100 na 20,100 ny trano io mbola tsy tafaveriny amin'ny lohany hatramin'izao. Nitondra fisaorana ho andreo mpiara-mombona antoka nitondra anjara pirikiny tamin'ny fanarenana any Tomasina moa nisy olom-bavam-bahoaka voafito tany an-toerana Roland Ratsiraka androany. Fa BDB ny zavatra nafenina tao amin'ny jirama ary na ny tompona ndraikitra tao amin'ny orinasy io azy nilaza fa tsy afaka mamoaka ny fifanarahana momba ny jirama ho ny filohan'ny anteny meram-pirenena androany. Tokony ho fantatry ny vahoaka malagasy nefa ny momba ny orinasy io ho ihany sy teny irandriana solonyaiko. Amin'ny lalana ihany koa mila fantatra ny momba ny antsipriany amin'ny jirama na ny resaka vidiny jiro sy rano izany na ihany koa ny fifanarahana samihafa ho ihany ny filohan'ny anteny meram-pirenena androany raha nanontany mpanao gazety momba ny fanadiadiana parlementaire mandeha amin'izao momba ny orinasa jirama. Valisoandranirina sy Nehemia Rakotoarso. Efa nandalo fandaniana tamin'ny anteny meram-pirenena ny fanadiadiana parlementaire momba ny orinasa jirama mandalo eny amin'ny anteny meram-pirenena ho ny filohan'ny anteny meram-pirenena sy teny irandriana solonyaiko androany. Fantatsika tsara fa jirama dia société malagasy ary rariny raha mahafantatra momba ny société ny vahoaka malagasy aleo aloha andeha ny fanadiadiana parlementaire momba ny orinasa izay ataony nisy olom-bavam-bahoaka satria maro no mbola mila jerena ho ihany ny filohan'ny anteny meram-pirenena. BDB zavatra nafenina tao ary na ny tompona ndraikitra tao amin'ny jirama rehefa nandosoina tany amin'ny assemblée na samy laza mihitsy le raha matoy tany an'le contrat rehetra zaho izy tsy afaka mamoaka ny contrat ty tsy afaka mamoaka ny contrat ty aho izy ka amin'ny resaka lalàna no amataratsika inona marina zavatra miseho amin'le jirama na ny prix zany na ny resaka fanofana groupe zany na groupe maty mbola payena zany ny resaka siotsiojesaka da zany rehetra zany fa aleo aloha zahay anao ny aketo androany maraina moa no nanomboka teny Tsimbazaza teny amin'ny anteny meram-pirenena ny fanadiadiana parlementaire momba ny jirama io raha ny fampahafantarana nataony anteny meram-pirenena androany. Asa ataony Vomera fanadiadiana parlementaire izy io nambara nisy teny irandriana solonyaiko tao amin'ny page Facebook ny ihany koa fa tsy natao anenjehana olona ny fanadiadiana parlementaire io fa natao hitadiavana ny marina hanamafisana ny mangarahara ny antoana ny tamberina ndraikitra ary anolorana vahaolana maharitra ho tombotsoan'ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Manana didy amin'ny fanaraha-maso ny asan'ny gouvernemanta sy ny orinasa tantanany mantsy ny solombavam-bahoaka ary ho tanterahana amin'ny pahaleovan-tena ampitandremana ary ao anatin'ny fanajana lalam-panorenana ihany koa ny fanadiadiana atao ho ihany filohan'ny anteny meram-pirenena androany.
Fomba hafa mihitsy kosa indray manameloka tanteraka ny herisetra na ny fihetsika rehetra mahatonga ny fahaverezana ny FFKM raha ny fanambarana nataon'izy ireo tamin'ity androany ity tsy afaka ny angina mantsy ny fiangonana raha vao hitsakitsaka ny asiny aina satria masina ny aina ary adidy ombonany rehetra ny miaro azy miantso ny tompona andraikitra noho ny fandraisana andraikitra ampahamarinana sy ampahitsiana ary anatin'ny mangarahary tsy iverena ny loza intsony no sady ny antso ny malagasy otony tsy irona amin'ny fanendrikendrehana sy ny avalifaty ihany koa ny FFKM tao anatin'ny fanambarana navoakan'izy ireo tamin'ity androany ity fanampanazavana mandalo kiondalana manahirana ny firenena ankehitriny eo anatrehan'ireo tranga mifanesesy izay mitondra fahaverezan'olona sy fahafatesana ary ratra tatoato izay miteraka tebiteby sy safotofotoana ho an'ny fianakaviana maro sy ny vahoaka manontolo izahay filohan'ny fiangonana miombona ato amin'ny fiomboana fiangonana kristiana eto Madagasikara na ny FFKM dia mampaheranareo amin'ny tompo sy mivavaka ary mitodika aminareo rehetra izay nijaly mafy vokatr'ireny herisetra ireny. Ny fiarovana ny aina, ny fanajana ny asin'ny olombelona, ny fahamarinana sy ny rariny fototra iorena ny fiadanam-pirenena sy ny fifampitokisan'ny mpitondra sy ny vahoaka hoy ny FFKM. Tsy afaka ny angina ny fiangonana raha vo hitsakitsaka ny asin'ny aina izay fanomezan'Andriamanitra ary mampatsiahy fa ny fiarovana ny aina, ny fanajana ny asin'olombelona, ny fahamarinana ary ny rariny ny fototra iorenan'ny fiadanam-pirenena sy fifampatokisan'ny mpitondra sy ny vahoaka. Manameloka ireo herisetra ireo noho izany FFKM raha ny fanambarana nataony voalohany. Manameloka tanteraka ny herisetra na izay fihetsika rehetra mahatonga izao fahaverezana aina izao ny FFKM. Masina ny aina ary didy ombonany rehetra ny miaro azy. Tao anatin'io fanambarana io no niantson'ny FFKM ny tompon'andraikitra sy ny vahoaka samy eo amin'ny fandraisana andraikitra avy. Miantso ny tompon'andraikitra rehetra izahay mba hanohy hatrany ny fifandraisanareo andraikitra sy ny fepetra rehetra mpahamarinana ary ampahitsiana anatin'ny fangararana tanteraka mba tsy verenan'ny loza tahaka izao intsony. Miantso ny vahoaka malagasy rehetra izay mba ho tony ahay andanjalanja ary fampifehy aoka tsisy irona amin'ny herisetra fanendrikendrehana valifaty na fanamparitahana vaovao tsy voamarina ny fifampiresahana ny fifanajana ary ny fihavanana ny tokony anjaka. Maneho fiaraha-miory amin'ireo fianakaviana nanana fahoriana sy ireo naratra noho ireo tranga ireo noho izany ny FFKM raha ny fanambarana nataony. Ny antso ny fiangonana nanao fotoam-bavaka ho an'ny fianakaviana ny arambona ihany koa ireo filoham-piangonana miisa 4 amin'ny rahalahy ao anatin'ny FFKM. Fahiny fandarana manokana anio amin'ny Sivural aorian'ny fampahalalam-baovao Riri Arzakadina avy amin'ny Aza Group iresadresaka mahakasika ny formation de base diagnostique manasana ho ary anaraka izany. Aoriana izao fampahalalam-baovao izao araka izany no anaranao aniny fandarana manokana iny fa hotoizantsika ihany ny fampahalalam-baovao isan'ny firenena mpiara-miasa ny Madagasikara i la Frantsa hoy ny ambasadorin'ny Frantsa eto Madagasikara Arnaud Kiloandroany nanamafy izany ny tondro zotra mpiara-miasa ny fanaovan'ny filoha roa-tontasonia tao Paris nandritra ny fitsidiana nataon'ny filohan'ny fanavaozana tany an-toerana raha ny nambarany ny famalina ny filan'ny malagasy indrindra ny anatanterahana ny fifitianana mangarahary any amin'ny taona 724 moa no tena tanjona no anan'ny la Frantsa ny Madagasikara ao anatin'izao fitondrana fanavaozana izao hoy ny ambasadorin'ny Frantsa eto Madagasikara nandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena frantsay teny amin'ny résidence de France Ivandry Androany Antsipriany izay. Teo anila Madagasikara trany la Frantsa tao anatin'ny fanohizana ireo fiara-miasa ta Madagasikara namaly ny filan'ny malagasy tao aorian'ny fiovan'ny listy tao amin'ny firenena ka nijoroany fitondrana fanavaozana hoy ny ambasadorin'ny Frantsa miasa somon'ny eto Madagasikara. Dès l'instauration de la refondation de la République, par ses prises de position officielles, par la poursuite et la réorientation de ses projets de coopération, la France a fait le choix d'un engagement constructif à ses côtés, dans la mesure où celle-ci entend répondre aux aspirations de la population de Madagascar, en particulier celle exprimée avec courage par sa jeunesse, parfois au prix du sang et de sa liberté. L'aspiration à une vie digne,
la réponse aux besoins essentiels de la population, la lutte contre la corruption, l'amélioration de la gouvernance. Cette jeunesse n'est pas seulement l'avenir de Madagascar, elle en est d'ores et déjà un acteur politique, économique et citoyen dont la voix doit être entendue. Ny anatanteraka ny fifidianana mangarahara sy ekena rehetra amin'ny faran'ny taona 2024 moa ny tanjona ho an'i Madagascar hoy ny ambassadeur de France Arnaud Guillois. Nous formons le vœu que les espoirs nés des événements de l'automne se concrétisent et que les objectifs de la refondation tels qu'ils ont été exprimés et réitérés depuis octobre permettent l'organisation d'élections crédibles, équitables, transparentes d'ici la fin 2027. Manamafy ny fiaramiasan'ny firenena roa tontara teo ny dian'ny filohan'ny fanavaozana tany Paris ny volana févroary 2024 lasa teo hoy Arnaud Guillois. Au niveau politique, la visite du président de la refondation à Paris en février a permis d'adopter une feuille de route visant à renforcer et diversifier la coopération bilatérale sur une base réciproque, respectueuse et renouvelée. Il est de notre intérêt commun d'en assurer une mise en œuvre rapide et complète, ce dont nous sommes convenus avec le président de la refondation qui m'a fait l'insigne honneur de me recevoir hier après-midi. La Frantsa moa no isan'ireo firenena mpiara-miasa akaiky amin'ny Madagasikara indrindra amin'ny alalan'ny orinasa frantsay eto toerana hoy ity ambassadeur frantsay ity. La France demeure l'un des principaux partenaires économiques du pays au travers de ses 55 filiales, mais également de centaines d'entreprises à capitaux français dans des secteurs diversifiés et structurants pour l'avenir de Madagascar. Elles emploient chaque jour des dizaines de milliers de salariés malgaches qui participent au développement économique du pays. France demeure au premier rang comme importateur et client des produits de Madagascar et nul doute que la conclusion le 10 juin dernier de l'accord de partenariat économique renforcé avec l'Union européenne permettra de développer encore davantage nos échanges. Comme partout dans le monde, les entreprises aspirent à évoluer ici dans un climat des affaires stable, assaini et prévisible, condition indispensable à une croissance inclusive et durable. Anisan'ny fiara-miasa nanamarika ny firenena roa tonta ihany koa ny fiara-miasa ara-tafika hoy Arnaud Guillois. Nous avons également renouvelé notre coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense sur la base d'une vision partagée au service de nos partenaires malgaches et dans le plein respect de leur souveraineté. Je me félicite ainsi de notre partenariat militaire opérationnel impliquant une coopération régulière entre les forces armées de la zone sud de l'océan Indien, les FASOI, et leurs frères d'armes malgaches, dont le point d'orgue a été l'exercice Papang 26, co-organisé par nos deux forces en mars à La Réunion, avec la participation de l'ensemble des pays de la COI. Ny farana moa ny iraka amin'ny maha ambassadeur ny Frantsa eto Madagasikara ny Arnaud Guillois efa taona teo aoriana nendrena azy ny 5 ny volana Aogositra 2024. Fa eo amin'izay vaovao izay hatrany, ny zakany fiantraikan'ny daroka bomba ny Rosia tany amin'ny faritry ny vondrona European'ny Madagasikara hoy ny ambassadeur ny Frantsa miasa sy monina eto Madagasikara Arnaud Guillois androany. Efa nizaka ny fiakaran'ny vidin-tsoloka sy ny fiantraikan'ny ady any Moyen-Orient ihany koa i Madagasikara hoy ihany nambarany. Io arak'izany no antony ny vondronareo firenena afrikanina ny takinany ametrahana filaminana indrindra aty Afrika hoy ny ambassadeur ny Frantsa Arnaud Guillois androany nandritra ny lahateny ny teny amin'ny résidence de France teny Ivandry Falsoa Andrenirina sy Némia Rakotoarso. Isan'ny miana vokatry ny krizy iraisam-pirenena ireo firenena aty Afrika ka isan'izany Madagasikara izay miana vokatry ny ady any Moyen-Orient hoy ny ambassadeur ny Frantsa eto Madagasikara Arnaud Guillois androany. Tout message que la France et le Kenya, le président Macron et le président Ruto ont porté ensemble au sommet du G7 à Évian il y a un mois. Comme ses pairs africains, Madagascar n'est pas immunisé aux grandes crises dans le monde. La guerre au Moyen-Orient a affecté le cours des produits pétroliers et agricoles, affectant tous les malgaches dans leur quotidien. Isan'ny zaka ny vokatry ny ady ihany koa ireo firenena anatin'ny vondrona Europeanina izay niantraika tamin'ny Madagasikara ny vokany hoy ny ambassadeur ny Frantsa eto Madagasikara ity. C'était déjà le cas en 2022 au moment de l'invasion de l'Ukraine, dont on nous avait dit qu'elle durerait 3 jours et qui dure depuis plus de 4 ans, engendrant sur mon continent, l'Europe, des millions de victimes, de déplacés ou de réfugiés, et des effets induits dont Madagascar est également la première victime. Je pense au prix des matières premières, mais aussi à l'usurpation du pavillon malgache par des navires de la flotte fantôme russe qui transportent, au mépris de Madagascar et des règles maritimes internationales, des hydrocarbures qui alimentent une guerre illégitime et meurtrière. Isanoresana tao anatin'ny fiaonamben'ireo firenena afrikanina Africa Forward io fametrahana ny filaminana aty Afrika io hoy Arnaud Guillois. Mesdames et messieurs, nous faisons face également à des défis globaux qui affectent directement et concrètement nos populations. Au sommet Africa Forward de Nairobi, tous les chefs d'État et de gouvernement présents, l'Union africaine également,
ont adopté la déclaration de Nairobi pour la paix et la sécurité en Afrique et ont rejeté ainsi les ingérences extérieures, la privatisation de la sécurité et le recours au mercenariat en Afrique. Tao anatin'ny latiny ho an'ny fankalazana ny fetim-pirenena frantsay teny amin'ny résidence de France teny Ivandro mono nitondrany ambassadeur frantsay fanamariana momba ny fandriam-pahalemana maneran-tany io. Fa nisy sokatra tamin'ny sehatra ara-potidrafitrasa ny fiaraha-miasa teo amin'ny Frantsa sy Madagasikara ho ny ministry ny Foloalindahy Androany. Iarahan'ny firenena roa tota ihany koa ny fiarovana ny fatry ny ranomasimbe Indiana. Mitohy amin'ny alalan'ny tetikasa maro lafo moa izao fiaraha-miasa eo amin'ny firenena roa tota izay tokony paka any amin'ny vahoaka ho ny général de division Zavitombo Maminirina Androany atao anatin'ny kabary nandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena frantsay. Valso Andrianirina sy Nemia Rakoto Arso. Nahazoana vokatra ny fiaraha-miasa teo amin'ny la Frantsa sy Madagasikara ho ny ministre ny Foloalindahy Androany. Aujourd'hui, cette dynamique se traduit par des résultats concrets. Dans le domaine des infrastructures urbaines, le programme d'appui aux villes équilibrées PADEV 2 accompagne la modernisation de nos territoires. Dans le secteur agricole, plusieurs initiatives renforcent la résilience face au changement climatique, soutiennent la sécurité alimentaire et favorisent une agriculture plus durable, notamment dans la région d'Anous. Je ne citerai pas les projets contribuant à améliorer l'accès à l'électricité au milieu rural et à renforcer les services essentiels au bénéfice de la population malagasy. Anatin'ny fiaraha-miasa ny fifanovatsony andro tetikasa ny arahana tamin'ny sampandrarany frantsay misahana ny fampandrosoana na ny AFD ho ny ministre. Les secteurs de transport, de la santé, de l'énergie, de l'urbanisme et de la justice bénéficient eux aussi de cette dynamique. À cet égard, la signature récente des 3 nouvelles conventions de financement avec l'Agence française de développement constitue une avancée significative. Elles permettront notamment de soutenir les dépenses sociales prioritaires, de renforcer l'efficacité de nos systèmes judiciaires à travers le projet PAJMA 2. Il est aussi poursuivi des investissements en faveur des quartiers urbains vulnérables du Grand Antananarivo dans le cadre du projet Lalakely 4. Mifandray amin'ny fiarovana ny faritry ny ranomasimbe Indiana ihany koa la Frantsa sy Madagasikara ho ihany ny ministre ny Foloalindahy. À l'échelle de la sous-région et au niveau multilatéral, Madagascar et la France partagent également une vision commune des grands enjeux régionaux et internationaux. Nos 2 pays sont attachés à la stabilité et à la sécurité de l'océan Indien, particulièrement pour ce qui est de la sécurité maritime et à la lutte contre les crimes transnationaux organisés. Nous demeurons également attachés au respect du droit international, partageant la conviction qu'un multilatéralisme fondé sur le dialogue, la solidarité et de l'équité demeure indispensable pour répondre aux défis de notre temps et construire un développement plus équilibré à l'échelle planétaire. Isan'ireo nanotrona ny fanamariana ny fankalazana ny fetim-pirenena frantsay moa androany ny ministre ny Foloalindahy malagasy sy ireo mpikambana sasany ao anatin'ny governemanta ny filohan'ny antenimiram-pirenena sy ireo solombavam-bahoaka ary ny mpanao politika samihafa. Fa manodidina izay vaovao izay hatrany tokony hijerena ny tombontsoan'ny Madagasikara ny fanekena ireo fiarahana miasa ataon'ny mpitondra amin'ny firenena miara-miasa aminy ho ny Front National ny antoko HVM androany. Matoa mantsy tonga mampiasa vola eto Madagasikara ireo mpandraharaha avy any ivelany dia noho ny tombontsoany izy ireo ho ihany Rivo Rakotovao. Mpiara-miasa ara-tantara efa ela ihany koa i Madagasikara sy i Frantsa kanefa anjaran'ny fanjakana ny mametraka sy mijery ireo tombontsoa ho an'ireo mpandraharaha mpampiasa vola eto Madagasikara raha mifanaraka amin'ny filan'ny vahoaka ho ihany Front National ny antoko HVM Rivo Rakotovao ny antsipriana izay. Mpiara-miasa efa tao anatin'ny 15 taona i Madagasikara sy Frantsa ka misy fifamatorana ara-tantara hoe Rivo Rakotovao androany. Maro ireo fiara-miasa ny araha ny firenena roa tonta tao anatin'ny fotoana naharitra io ka tokony hitsinjo ny tombontsoa ambony ny firenena hatrany ny mpitondra eto Madagasikara ao anatin'ny fanekena ireo fifanaraha-mpiara-miasa maro hoe Rivo Rakotovao androany. 15 taona tsika raha ny hevitro tena fahony lehibe mihitsy zany. Ireo mpandraharaha frantsay ireo izay tsy maintsy arovana Frantsa
maka ny tombotsoany reo isika koa zany ahoana ny tombotsoantsika ao anatin'izay fifanarahana zay zay amiko ny tsy ampy tsy mety amiko zany za manokana ny jery hoe satria tsika ohatra zao dia noho la France na noho i Belgique na noho i Américaine fa isika nanaiky an'izany marina hoe tsy mitovy ny tanjaka mety marina zany fa ataoko hoe ohatra raha akaiky kely zao a dia ny téléphérique fa manintsika nangataka nanao an'io tombotsoan'ny firenentsika ve zany io dia rehefa veve tsika dia ametsiny fotsiny ilaza fa hoe ambakain'ny olona tsika fa maninona ary tsika ambakain'ny olona eo zany fanjakana tokony itsiny tsara zay tombotsoa ambonin'ny firenena. Misy amin'ireo mpiara-mombonantoka niara-ny asa tamin'ny Madagasikara ihany koa no efa nanova fomba famindra ka tsy hitovy tamin'ny 20 taona lasa itsony ho ihany Rivo Rakotovao. Anjaran'ny fanjakana noho izany no mametraka sy mijery ireo tombotsoa hoentin'ny mpandraharaha mpampiasa vola eto Madagasikara raha mifanaraka amin'ny filan'ny vahoaka raha ny nambarany hatrany. Ary ireo mpiaraka mombonantoka amintsika ireo efa tsy maintsy mijery ny famindrany ihany koa satria tsy mitovy tsony afany tamin'ny 20 taona lasa 30 taona lasa betsaka ny te hifandray mahalala ny ataoko hoe tanjaky ny firenentsika zay tanjaka mbola tsy voatrandraka efa anjarantsika no mametraka an'izany reto no izy atao hifanaraka anatiny ohatra n'ilay olona fanaraka ireny fa amiko zany tsy dia mety loatra ny hoe mety misy fe atosolon'ilay olona valivelany fa ny ady tsotra fotsiny ireo mpandrarany resahako za tsy miteny any aide développement fa ny olona mandraraha dia hitady ny tombotsoa ny eto amintsika afaka mifanaraka amin'ny tombotsoa eritreretin'ny fanjakana ve izy rehefa tsy manao an'izay izy tokony lavitsika. Tokony manova ny fomba fiasany ihany koa nefa ny Frantsa manoloana ireo firenena samihafa mampiseho ny fisitahana amin'ny Frantsay ho ihany Rivo Rakotovao. Fa zao kosa rehefa tsy maintsy mipetraka amin'ny fanontaniana hoe la Frantsa zany fa matotra amintsika ara-tantara zany niaraka tamintsika felabe zany mampametraka fanontaniana amintsika hoe fa maninona ty Madagasikara ty mila ohatra zao dia tokony mba mijery koa zany la Frantsa ary fantany tsara zany amin'ny politika extérieure ny Frantsay fa manomboka be da be ny firenena mampiseho hoe tsy mety aminay ny fiarahana aminareo tsara koa zany mieritreritra qu'il revoit leur copie hoe ahoana ny fomba hifandraisany fa miteny an'izay foana ny voalohany hoe tokony hiova ny fomba fifandraisany la Frantsa indrindra amin'ireo firenena zay ny zanahany. Saika ananana ny Madagasikara fiara-miasa amin'ny Frantsa avokoa moa ny lafiny rehetra eo amin'ny fampandrosoana ny firenena na eo amin'ny lafiny ara-tafika na eo amin'ny lafiny ara-toekarena. Ao Generation, fifantsana eto Madagasikara 2024 Stage 1. Seho an-tsehatra voalohany ho ataon'ireo mpifaninana 12 mianadahy ary arahan'izy ireo amin'ireo mpanakanto. Mpifaninana 4 no intsana. Alarobia 12 Jolay amin'ny 12 sasany atoandro eny amin'ny avory auditorium Manosy. Misokatra amin'ny 7 maraina ny vavahady. Fidirana 10,000 ariary. Dahoana ho an'ireo mpifaninana kafisika hiaraka ifety ijery ny fivoarana atao amin'izy ireo nandritra ny 7 andro ny rano. Ao Generation 2024 Daoary. Mahakasika niny Our Generation la sélection de Madagascar eny amin'ny 24 izay ho atao rahampitsono iny indrindra. Ora sisa no isaina dia higadona ny fotoana anatanterahana mpifaninana miisa 12 mianadahy ny stage 1 izay ho tanterahana rahampitso alarobia 15 Jolay amin'ny 12 ora sasany atoandro etsy amin'ny avory auditorium Anosy. 10,000 ariary monja ny fidirana eny an-toerana. Tsy nisy fiomanana be intsony ho an'ny androany ho an'ireo mpifaninana fa efa fikarakarana ny taovolo sy ny tarehy sisa ka ny salon or eny Ivandry no nisahana izany. Nansirana Evson sy Sarobidy Andriantsoa. Efa tsy misy famerenana sy fampianarana be intsony ho an'ny androany fa mifantoka amin'ny fanomanana sy fikarakarana ny seho atolotra rahampiso izy 12 mianadahy. Natomboka tamin'ny sakafo maraina aloha ny tontolo andro. Tsy maintsy tohanana mantsy ny aina fa mafimafy ny miandra ny fanomanana. Lasa ary zao
Anainga ho eny amin'ny toerana anatanterahana ny Saint-Stajoanina tsy aiza izany fa eny amin'ny Avorianosy. Tsy nisy andrasandrasy kosa rehefa tonga teny amin'ny Avoria fa raikitra avy hatrany ny famerenana. Natao toy ny efa laseo tanterahana mihitsy nanaovana ankizy azy teto. Ny tapany ariva nifantoka tamin'ny fikarakarana ny taovolo sy ny tarehy anomanana ny rapitson-drainy ankizy. Hoay zary tsy aiza tsakory fa eny amin'ny salon or ivandry izany. Izy ireo no mandray tanana ny fikarakarana ny taovolo sy ny tarehy mpifaninana. Efa niara-niasa tamin'ny Real TV Madagasikara ny salon or tamin'ny fikarakarana ny ankizy tamin'ny fifaninana ao Generation 2024 lasa teo. Matiana tanteraka ny ekipan'ny salon or. Tsy mamaika fa mbola manontany tsara ny zavatra tadiavin'ny mpifaninana ivoaka mandritra ny seho aloha. Avy eo voaraikitra amin'izay ny fikarakarana. Afa-po sahady ane hono reto ankizy. Raha za manokana dia tena afa-po tamin'ny fandraisana sy ny fikarakarana rehetra tato amin'ny salon or fa araka ny anarany tokoa dia tena mahafinaritra ary mahatamana. Tena manasantsika rehetra raha toka tianao soin amina chevelure na rehetrarehetra dia salon or mandray anareo ary mahay mikarakara tsara. Fahitako le ato amin'ny salon or aloha zareo mahay mandray olona be sady mahafinaritra koa le sasany loha mampahazo ela be. Afa-po be mihitsy. Mahafinaritra be voanitra fotsiny dia hita hoe efa professionnel be daholo na fitaovana na ny olona. Raha mitady toerana afahana manambatra fikarakarana tena, hatsarana ary fialan-tsasatra kely amin'ny fiainana andavanandro ianao dia isan'ireo adresy mendrika ho fantatra ny salon or. Ao anatin'ny toerana moderna sy voaravaka ny salon or ary manolotra tolotra maro mifandraika amin'ny hatsarana sy ny fikarakarana ny vatana. Nomboka fikarakarana volo, fanatsarana tarehy, fikarakarana hoho, hatramin'ireo tolotra manampy ny olona azo aina sy atoko tena kokoa dia tanterana ekipa Matianina ao amin'ny salon or ivandry izany. Vaovao mahakasika ny fiadiana ny tompon-daka ny maneran-tany kosa indray no anoizantsika ny fampahalalam-baovao. Indroa efa lavin'ny Espagne i France tao anatin'ny roa taona nisesy teo amin'ny famaranana ny Euro tamin'ny taona 2024 sy tamin'ny manasa-dala ny Ligue des Nations tamin'ny taona 2025. Analavela noho izany France eto amin'ny dingany manasa-dalana ity manoloana andry Lamine Yamal sy ry Olmo. Tsindry ho an'ny tricolore ny fanalana ny vela fa ankoatran'io tsindry ho azy ireo ihany koa ka tsy maintsy hitadiavana ny fandresena manoloana ny Espagnol ny fetim-pirenena frantsay androany amin'ny 10 alina eto Madagasikara moa no anaovana ity manasa-dalana ity. Ny antsiprian'izay. Fifanandrinan'ny Espagne sy France lalao iray isan'ny anana lanjany sy anatantara eo amin'ny taranjam-baolina kitra ity manasa-dalana ity. Anala vela eto ny tricolore satria indroa taona izy ireo lavin'ny Espagne ary teo amin'ny dingana manatantara avokoa. Tamin'ny 5 Jona 2024 lavindry Lamine Yamal teo amin'ny manasa-dala Ligue des Nations tamin'ny isa 14 Mbappé sy ry Olise tamin'ny lalao io. Talohan'io ny famaranana ny Euro an'ny taona 2024 lavin'ny Espagne teo amin'ny famaranana ny tricolore tamin'ny isa 2 ka nazahoany izy ireo ny amboaran'ny Europe. Tamin'ny lalao folona tao aza lavin'ny Espagne impito Frantsa raha ady sahalany roa ary fandresena roa no azo la Frantsa. Ankoatra ny fiadinan'ny tapakila iakarana amin'ny famaranana tsindro
hoan'ny Frantsa ihany koa ny daty anio ka tsy maintsy tadiavana fandresena noho ny fankalazana ny fetim-pirenena androany 14 ny volana Jolay. Nambara ny Lamine Yamal fa raha misy ekipa mampanay an'i France de Espagne amin'izao. Nambara Mbappé kosa fa tokana ho azy ireo ny tanjona dia ny azahoana ny amboara. Ratsaivina teo amin'ny dingan'ny famaranana na ny fifantsanana mivantana i Frantsa no nampitsana ny Suède teo amin'ny ampaina 12 avy eo nampody an'i Paraguay teo amin'ny ampavalondalana ary Maroc no nangalana izy ireo ny tapakila iakarana amin'ny menasa-dalana. Tsy mbola nilalao tao anatin'ny fanalavam-potoana mihitsy i France fa tao anatin'ny 90 minitra avokoa no nandresen'izy ireo mpifanandrina taminy. Espagne kosa no niona tamin'ny Autriche teo amin'ny ampaina 12 nampody ny Portugal ny CR7 teo amin'ny ampavalondalana ary ny devolomena ny Belgique teo amin'ny ampaefadalana. Tsy mbola nilalao tao anatin'ny fanalavam-potoana ihany koa izy ireo nandritra ny dingana rehetra izay nataony Larora. Androany amin'ny 10 alina moa nanaovana lalao ity amin'ny Dallas Stadium. Fa eo amin'izay vaovao izay hatrany, i France, Angleterre ary Argentine tompony amboara farany no manana herintsika betsaka indrindra hiatrika amin'ny famaranana ny fiadinany amboara eran-tany ny taranja baolina kitra. Manana tombo ny Frantsa amin'ny famonoana ny baolina manoloana ireo mpifaninana aminy hoy ny mpitikitra androany. Nisy tamin'ireo mpitikitra kosa nefa no nanambara androany fa eo amin'ny manasadalana dia hihitsana ry tricolore ary tsy ho afabela amin'ny Espagne. Leonardo Andriamparany sy Ezekia Ermanala. Frantsa no ivoaka mpandresany eo amin'ny manasadalana voalohany amin'ny fiadinany amboara eran-tany ho antaranja baolina kitra hoy ireo mpitikitra nanontaniana androany. Manana tombony Espagne amin'ny fiarovana saingy amin'ny fanafiana no manatombony ny Frantsay hoy ny mpitikitra. Za aloha zany zao raha ohatrany amin'ny pronostikako dia eo amin'ny rosi ray eo maka France jouera laiko zany amin'io mondial. Première mi-temps eo amin'ny 0-0 moa deuxième mi-temps zany vao tena baolina. Tsika aloha maka France sika fa baolina penge io e. Satria zao ny Espagne zao meilleure défense amin'izao dia nefa France koa efa hoe atokana ho anazy mihitsy final io. Zay aloha maka France. Miandry any Angleterre sy anina fotsiny sisy zay. Efa zay efa France tsy amin'ny farany foana. France maresy dia maresy 3-0. Première mi-temps mafaty dia deuxième mi-temps mafaty. Tsy ho afabela amin'ny Espagne nefa i France androany alina hoy kosa iteram-pianakaviana iray ity. Atako an'le baolina rariva moa zany dia fa tsy maintsy France manala vela moa zany io. Izy moa zany tsy haresy Espagne mihitsy satria mbola manala vela anankiroa zany izy amin'izao. Tsy poinsa hoe haresy Espagne mihitsy le France. Za zany Espagne 2-0. Espagne 2 dia France 0. Ao amin'ny fizaram-potoana voalohany dia efa resy Mbappé hoy ihany Patrick. Première mi-temps ihany dia bakao le France raha mijeriko le filalao aloha satria hita hoe tena mahay le Espagne. Raha mijeriko anazy zany zao zalahy ohatra nefa tena Barcelona lasaka fifany zany zao zalahy. Samy mpiditra baolina eto ry Dembélé sy Mbappé hoy ny mpitikitra. Mbappé dia Dembélé zay. Barcola dia Dembélé, Mbappé. Manana herintsika hiakatra eo amin'ny famaranana kosa i France sy Angleterre ary Argentine hoy ireo mpitikitra. Raha ny fijereko ny lalao manasadalana aloha dia ny hitako hoe manao final io Angleterre sy France. Angleterre sy France anaty famonoam-baolina zany Angleterre sy France hitako hoe mafimafy kokoa. Marina hoe manody na i Argentine sy Espagne fa i France sy Angleterre anaty famonoam-baolina sy ny resaka fiarovana mety ny anazy. Dia zay dia ny mahazo ny 3e Argentine. Argentine sy Angleterre, Argentine ndray ny alaiko amin'ny hoe France sy Argentine. Manao revanche zany France. Manatena aloha satria za mpanohana anazy. Androany amin'ny 10 alina moa ny fifanandrinana eo amin'ny Espagne sy France io. Raha ampitso kosa ny any Argentine sy Angleterre. Hiditra amin'ny pejy toka kosa indray ary isika izao. Fa ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity indray ifaly Ratovony Irina izay fantatra amin'ny formation en organisation événementielle miarabanao faly azo tonga soa tanatin'ny fampalalam-baovao. Miraban'ny menja, miraban'ny teknisiana rehetrarehetra atao amin'ny Arial d'Hiver, miraba ny mpijery rehetrarehetra ny tokantrano. Arak'izay hoe manao fampiofanana mahakasikana fikarakarana événement izay ianao Rovina indray ary misy fampiofanana manaraka aiza ny toerana ina ihany koa ny tsara ho fantatra mahakasika izay.
ia efa eo amin'ny 3e édition zany tsika am'izao amin'ny formation en organisation événementielle zany hoe fikarakarana lanonana reny spectacle concert cabaret zay hitatsika reny de misy fikarakarana be ao ambadiky reny zany hoe 2-3 mois 4 mois 6 mois à l'avance de reny zavatra reny zany no ampianarina ao anatin'ilay izy amin'ny sabotsy ho avy zao zany hoe master class en une journée zany le izy zany hoe manomboka amin'ny valo sasany de tapitra amin'ny 10 ao amin'ny ivokolo Analakely amin'ny sabotsy ho avy zao. Mahakasika izay hoe fampiofanana zay inona ny atao anatin'le formation endrikendrika ohatry ny ahoana ny ataonao amin'izay hoe fampiofanana amina événement zay satria sarosarotra mieritreritra anazy hoe misy pratika sa misy ohatry ny ahoana. Zany hoe ny tenako moa zany de efa nisehatra 12 taona tao anatin'ny tontolon'ny événementiel ary niofana tany ampitan-dranomasina ihany koa tao anatin'izay fikarakarana lanonana zay ny tsaikefa tao anatin'izay fotoana marobe zay no zaraina ao anatin'ilay izy mizara module anakenina zany no ho hitatsika ao anatin'ilay master class formation en organisation événementielle miaingytsika aty amin'ny conception zany hoe lay hevitra hoe inona lay etsika atao rehefa hita zay de miaingytsika amin'ny resaka planification sy ny chronogramme ary avy eo misy module resaka momba ny budget zany hoe jerena daholo hoe inona daholo ny fandaniana ao anatina événement anankiray na spectacle na cabaret na sansisa avy eo jerena koa hoe inona ny recette ao anatin'le izy recette prévisionnelle afahana zany mijery avy eo hoe afaka atao io événement io na tsy afaka atao rehefa vita zay de misy ihany koa ny momba ny resaka fijerena ny prestataire rehetrarehetra sy ny resaka logistique rehefa avy eo de ny resaka momba ny promotion zany hoe publicité zany no jerenao anatiny ary rehefa vita zay module rehetrarehetra de ny jour J amin'izay zany zay module rehetrarehetra zay ny logique anatina fikarakarana lanonana zany de zay zany no ifampizarana amin'ireo mpanatrika. Mety hoe inona no mitranga raha tsy fanomanana ny lanonana anankiray mahatonga anao miditra amin'izay hoe fampiofanana izay faly. Ya be da be ny mety zavatra mety hitranga raha ohatra ka tsy fanomanana ny lanonana anankiray ame ohatra vitsivitsy voalohany ny lanonana anankiray raha ohatra ka tsy tsara ny publicité ohatra de mety tsisy olona ho avy mety efa ny événement hitatsika tamin'izany raha tsy tsara ny fanomanana eo amin'ny resaka sécurité de mety misy débordement mety efa hitatsika koa zany akoatran'izay raha tsy tsara ny fanomanana eo amin'ny resaka sono sy lumière sy ny sisa de mety misy panne technique sy ny sisa efa hitatsika koa zany de reny rehetrarehetra reny zany no anticipena ao anatin'le izy de reny ny fampizarana amin'ny mpanatrika an'ilay master class. Izy avy kosa indray ary no cible na ny hoe kendrena natrika le formation izay ataon'ny faly io. Ny tontolon'ny événementiel amin'izao fotoana izao de anisan'ny tontolo tena miroborobo be eto Madagasikara tsy voatery lay hoe spectacle sy concert reny fa be da be ny asa ao anatin'io tontolo io zay afaka hidirana ny hoe cible zany ao anatin'ity formation ty de ao alohany zany ireo mpianatra en communication marketing eo ihany koa ireo mpandraraha zay mieritreritra hiditra ao anatin'ny tontolon'ny fikarakarana lanonana ary eo ihany koa marobe zany ireo association zay mieritreritra hoe karakara fety sy ny sisa de zareo koa anisany atsona ao anatin'ireo anisan'izany ihany koa marobe ny commune avy any amin'ny faritany miantso anay resaka fanampiana zany amin'ny fikarakarana lanonana de zareo koa zany ciblena hoe tongava satria be da be zany any amin'ireny commune reny mikarakara hetsika maro isan-karazany na izany l'événement institutionnel zay ataony zareo na ihany koa miara-miasa amin'ny association commune manao fidiram-bola. Inona kosa indray ary ny faly no tombotsoa azondreo olona hoe manatrika ny fiofanana rehefa tonga eo amin'izay hoe fikarakara lanonana izay ireo manatrika sy ireo tsy manatrika zany fa tonga de mikarakara événement fotsiny. Le module anaky enina no lazaiko teo reo zany no azo lazaina hoe fototra anatina événement anankiray rehefa malalan'ireo fototra reo ianao de afaka entinao amin'izay événement rehetrarehetra ataonao zany le izy
zany hoe mety tsara zany nylay tan'ilay événement miena ny risque anatin'ny événement misy foana fa zany hoe mampiena an'lay risque zany no fahaizanao mianticiper an'lay zavatra rehetrarehetra no fandaminanao an'lay zavatra rehetrarehetra ao anatin'ilay izy de zay ny tena anisany hoe tompony. Akoatran'izay ihany koa dia misy outil zaraina zany ao anatin'ilay izy kit formation moa zany ny filazanay anazy dia ohatra misy zany resaka budget ohatra efa misy zany tonga de caneva omenay dia mampiditra fotsiny ianao hoe reto daholo ny fandanina na ny dépense dia reto ny recette dia efa tonga de hita mivoaka hoe zao zany ny tombony amin'ilay événement na hoe izao no masokarenany sy ny sisasina ahafahana rehefa avy eo zany miajuste hoe mety ampidinina kely ohatra ny cachet-ny artiste ohatra na ampiakarina kely ny vidim-pidirana dia amin'izay mety hoe tia le bénéfice. Mety misy hoe rehefa manao an'io anao dia hoe tena tsy rentable l'événement zany dia mety hoe tsy ho atao ohatrohatran'izay. Mandeha be ny fotoanantsika fanentanana farany avy aminao ary tsara pasahivina ihany koa ny daty ny formation manaraka izay. Formation en organisation événementielle zany hoe comment organiser un événement de A à Z miainga aty amin'ny conception hatramin'ny réalisation ny jour J amin'ny asabotsy zao ao amin'ny ivokolo Analakely. Ny fisoratana anarana dia efa afaka misoratra ianao na izao ary amin'ny laharana 034 44 097 05 na ihany koa amin'ny page Facebook Faly Ratovinirina na DJ Gotia Madagasikara. Eny ary ankasitrahany Faly ny vahiny teto amin'ny fampalalam-baovao. Mankasitraka doko dia manao veloma ny mpijery rehetrarehetra ny tokantrano.
vehivavy tamin'ity anio ity ankasitrahako feny ianao tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany aorianan'izao mpalalam-baovao izao moa dia mbola hiaraka isika ao anatin'ny fandarana manokana ka anasako anao hatrany ny anaraka izany hatramin'ny farany ny fampalalam-baovao kosa mamay fotoananao ho amin'ny manaraka indray veloma vetivety ary